13 plus 6 zany hoe 18 mois fa tamin'ny 1980 tamin'ny androny dadabe Tsiranana. Malnutrition est un droit fondamental. Dia angambany amin'ny paradisa misy azy ihany mijery ny sarin'ny profesora Rakotomanga dia mety mitsika angambany izy any amin'ny misy azy ihany. Mitongava saina fa mampalahelo anakay ary tena mampalahelo anakay. Mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay ary zay moa tenena hoe anaovana an'izay échange na formation zay a. Maheno fa dia tena hoe zay tokoa ve no nandraisanareo anazy hoe tsy misy itsony. Losy zany marina. Tena hoe tsy misy itsony. Ilay losy manam-pahaizana. Zay le fitenin'ny Ray aman-dreny filoham-pirenena teo aloha. Nahoana moa dia tena hoe nasa teneny reny. Ary zany tonga dia fanontaniana hoe mipetraka ao anatin'ny saina mihitsy hoe fa inona ny tena hoe nga dia tena hoe fisolelafana promax mihitsy ve le izy dia tena hoe minitsy mijery ny zavatra misy. Le izy tsy hoe minitsy mijery, eo ihany koa le minitsy mijery fa lay maso ijerena mihitsy no samihafa koa eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Mahatonga an'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ny hoe mandroso le Madagasikara satria raisitsika io zany zao le anankiray zany ity tontolo resaka ambaratonga ambony fa ny hitarafatsika le izy koa raisitsika ohatra ty resaka autoroute ty ny ry zareo mahita hoe tena mandeha tsisy toy izany io asa fanamboarana ny autoroute Antananarivo Toamasina io tena hoe amin'ny hafanganam-pandehana TGV mahitsany no fandehany io. Zay ny azy ohatr'izay ny fomba fijeriny an'ilay izy zay no atao hoe mandeha sy mandroso hoe ohatrany autoroute io zany raha raisitsika saritsotra hoe ny atao hoe asa mandeha ny atao hoe autoroute vita raha tsika zao raha ohatra za tsy dia mahay ity natao hoe autoroute vita lalana vita dia vita goudron eto Antananarivo Toamasina ary autoroute tsy dia misy an'le mifaingopaingoka be autoroute tsy dia misy miakapiakarana midipidinana ny autoroute tena hoe amin'ny autoroute azera ny fikarohana kely zao moa efa mandeha be ty iaty le intelligence artificielle dia tsy dia misahirana loatra ianao ohatrany ahoana moa ina moa le atao hoe autoroute aza vao amiko tsotsotra hoe dia azavainy amina hoe na miteny gasy ary dia azavainy amina hoe ohatran'izao zany atao hoe autoroute zany ary ny atao hoe resaka fitokanana ny autoroute zany farafaratsy mba 10 isan-jato sa ahoana angamarjona mba hoe mba vitanareo 10 isan-jato aloha farafaratsiny dia avy eo mba hoe tsy manina ohatran'io patiny aloha fa le patiny anareo aotra faingo aotra 2 isan-jato satria 20 kilometatra izy zay raha tsy diso no hoe vita goudron aloha zany ino moa zany inao ty tara vita tara dia nefa le izy koa tsara fa tara tao anatin'izay satria dia efa nampanantena tany amin'ny taona 2024 tany hoe vita ny 20 kilometatra tonga indray ny 424 ho fitaina ny 20 kilometatra tonga indray ny 524 tratratra amin'ny fiafaran'ny taona ny 20 kilometatra dia io zany fa 20 kilometatra lasa taty aloha le 0 ray ry tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina lasa taty aloha le 0 ray amin'le 20 kilometatra ka raha atao kajy raha tsy diso 100 kilometatra io ny alavirana Antananarivo Toamasina amin'ilay lalambe migodana ka raha manao kady tsotsotra zany sika dia ataontsika 224 ny ady vaty fototra an'io raha tsy diso ataontsika hoe 224 zao tsika 524 telo taona zany zay vita ny 20 kilometatra afaka telo taona manaraka eo amin'ny 9 kilometatra tsika afaka 7 taona no manome an'ilay 20 kilometatra zany hoe 7 taona 20 taona zany tsika mahavita 70 kilometatra 20 taona ampitomboana roa any amin'ny ataontsika aloha boriborina 30 fa mampalahelo zalahy boriboritsika afaka 30 taona zany vita ilay 20 kilometatra nampanantenana aloha zany raha le resaka 20 kilometatra raha io afanganam-pandeha io raha tsy hanao mazi indray dia ho vita anina fa zay aloha zany raha ny kady tsotsotra ao anatin'izay satria ny amintsika tsy niteny mihitsy izy ny teny ihany no averintsika aminy eo ary zay ny antony namerenana n'ilay fanokevitry ny mpitondra teny Andra Joelina teo ny teny ihany no averintsika aminy satria izy tsy niteny mihitsy hoe
ny 20 kilometatra ho vita ny fanotofana tany ny 20 kilometatra amin'ny farany taona tsy niteny an'izany izy fa ho vita ny 20 kilometatra afaka amin'ny farany taona ny dikan'izay hoe 20 kilometatra vita zay raha ho anay telo mirahalahy dia afaka hitangenana fiara mandeha amin'le tara lefa le autoroute le tengenana fa hatreto raha ny fahalalantsika ny dia mbola misy an'izany atao hoe tatezana na le pont na la pont mbola misy an'izany atao hoe tunnel mety mbola hipetraka endry ny fotodrafitrasa lehibe sy maventy reny ao anatin'izay zany zay mbola asa manaraka ny arabe ao anatin'ilay autoroute fa dia hotokana aloha zany ny 20 kilometatra dia io moa zany ohatran'ny mahazatra ao anay tamin'ny fahazazana moa tena feno rivo teny dia nisy an'le jiro le panneau le jiro poteau solaire misy an'iny reny mandeha amin'ny herin'ny masoandro reny ty amin'iny feno rivo iny tamin'izany fotoana dia le mirehatra zany iny dia ohatrany eny amin'ny boro oy ohatran'ny teny amin'ny boro tamin'izany dia lasa eny dia misy mpivarotra eny satria mahazava le izy tamin'izany dia mety ohatr'izay koa zany aloha nisy ny ty autoroute 20 kilometatra ty zany mba misy mpivarotra betsabetsaka eny amin'ny moron-dalana eny fa nefa ny tsisy autoroute atao an'izany koa nefa so dia hoe zalandray manentana an'izany satria autoroute raha ny tokony hoitsy le fandehanana tôbila mafy ao anatin'izany so iny varotra iny ty izy varotra zisany tsy mety ao anatin'izay fa zay moa zany le oeha tsy maintsy mandeha ao anatin'izay rehetra zay le aloaloha jany iny hoe autoroute iny le zany saiko ila mbola ry amindringa professeur ihany nisy professeur mba nampianatra ny teny zay taloha dia za tsy teo amin'ny toerany mihitsy zao za io tsy te hifampiantso aminy mihitsy hoe professeur ohatry ny ahoana ny fahitanao azy ty izy moa somary mbola perinasy izy ary mora izy re mora tohina amin'ny zavatra ohatrany tohiny dradray io zay tena tafiteniteny foana eo ohatran'izay raha ohatra izy zany resahana ao anatin'ny hoe ahoana ny fahitanao zany tsisy professeur mahitro ny eto amintsika ao tsisy trony lany misy dia ny faranako le izy fianaosana ao anatin'izay le fanio-kevitra ilay professeur ao anatin'izay ohatra ny azoko sara-tsaina eto reo voambolana maro samihafa zay fitenin'ny olona tohana sy tezitra ao anatin'izay fa mifotony sy ampahindrena nefa raha izay resaka fitenenana izay any dia tena hoe voatohina tanteraka ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ary zavatra io rehefa tsy koty atsika rehefa tsy apetrakantsika amin'ny toerana sy ny asany izay fampianarana izay aza manantena firenena mandroso zany eto Madagasikara na mbola omena 100 taona ary ty fitondrany ty tsy ampandrosoan'ny Madagasikara noviana raha mbola tsy mipetraka mihitsy izay atao hoe toerana sy asan'ny fampianarana izay ndeo alaitsika kely nge indramitsika na ny tenin'ny Nelson Mandela ny aminy hoe ny fampianarana aneo izy no tena atao hoe fitaovana mahery vaika mampandroso an'izao tontolo zao raha eto Madagasikara dia fitaovana ampandrosoan'ny Madagasikara raha ny fampianarana eto Madagasikara ary misy an'ilay mifamadika ohatran'izay ny aminy hoe raha tiana ny amotika firenena anankiray aza ny vahoaka no ampidina aza hitadiavana fomba hafa fampiteo fotsiny sehatra ny fanabeazana dia io moa zany zao raha antsika mahita io miapotika tsikelikely ny fanabeazana potehana fa tsy potehana ary hitantsika ihany koa fa na le mpampianatra izay anisany hoe miezaka ny kolokolo miezaka manefy tsikelikely an'le zana-bahoaka mba ho tonga olombanina no efa soketaina ihany koa ankehitriny hoe tobasana raha mangatsika hoe ohatrany tsy alehanareo raha ny voalazan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fitondram-panjakana no milaza azy satria mpitondra tenin'ny filoha no ao anatin'le izy no nasamtonina nyreny teny ary izy raha ohatra ny azy ao mba andrasako indray zany hoe raha pitso zany Andra Joel ny tena tsy za zany teran'iny izy tsy nahalalana miala voafitaka ozy izy fa tsy nahalalana iny dia tokony mba misy ohatry zany ndray raha pitso raha afaka pitso zany mifampiteo amin'le tenyle madama ray te mantsy mitoka mifona pabe maso izy izy fa kely fanoana aloha tsika ny ao anatin'izay satria nisy tao anatin'iny faneokeviny iny ihany koa le resaka boinina moa zany dia nitenenana ny amin'ny hoe tena nkobon'ny nga ministra rerony zany lay affaire fa tena tsy nalalana iny ao ny Andra Joel sy tsay Christian tao anatiny izay trangan-javatra izay dia nkobon'ny rery taony le izy fa tena tsy nalala i tsay Christian sy Andra Joel na tao anatin'izay dia ny
mifampitohy am'izay zany tiako terenina hoe lay izy zany tokony hoe raha ohatra le fona pabe masy aloha zany mba kely finoana ihany raha fahalalako an'ireo zareo reo ny aminay mifona teto efa nisy mifona teto efa nisy kosa aloha ny resaka fifonana fa reto ohatra mitsendrika ozy zalava zao mitena tsendrika mbola ny fona ary tsy mbola eritreritry ny fona zany satria mbola mahita Madagasikara tsy maintsy mandroso io resaka raisitsika fotsiny ohatra hoe rehefa ampiditra mpampianatra vahiny eto mantsy de aza mieritreritra mihitsy hoe teny malagasy zany teny frantsay teny anglisy arakaraka le izy eo zany ao anatin'izay fa ny rapitso raha afaka apitso koa ve zany mety ahitandry zareo vazaha vahiny eny amin'ny hoe ny any amin'ny ambaratonga fototra koa tena potika mihitsy ohatra hoe androany zany io mantsy hoe ny eny amin'ny université zany no hitan'zareo hoe potika hono mahatonga hoe isy ny fifanakalozana trakefy eo amin'ny mpampianatra isy mpampianatra akaty sy ny ohatran'izay zay zany tiany zareo atongavana ao anatin'io fa rapitso raha afaka apitso koa zany mety hoe le eny amin'ny ambaratonga fototra koa potika de isy mpampianatra avy any an-dafy ho avy aty koa zany de ohatr'izay koa ny eny amin'ny CV de lycée ny ambaratonga fototra ny EPP-ny amin'izao fotoana izao efa tapakandro maraina tapany maraina na tapany hariva ihany mianatra zany hoe ao anatin'ny ho avy moa zany tsika zao ny any amin'ny rotokom-bolana any de efa hiditra ao anatin'izay resaka hoe fampianarana izay ndray rotoroton'ny fampianarana ny vahoaka malagasy ary io no hitantsika hoe efa potika tanteraka ne le izy ary raha misy ve fahafahana manafatra an'ireny manampahaizana vahiny reny inona ny tsy netsona nyreto tetotoeranreto any koa ny zavatra malagasy raha nafatra ianao tokony traktera zao ny afarana marina traktera afarana de tonga de nareo mihirahira fahavitatena ratsakafo ty zany tokony afarana traktera mora ary le izy tena traktera le manara-penitra le hita amin'ny piesiny fa tsy hoe vaky ny anina de aveo tsisy piesy tsony ohatra n'le tôbila ny zalahy tsy amin'le mpitoana fako reny mantsy maromaro ny surkalina fa tsisy piesy satria le tôbila nafarana ohatra 100 ny pièce de rechange tsy haiko mety anankitelo voatsipaka am'izay ry amin'ny anina ry tsisy pièce ao diningondra tsisy pièce de rehefa mba raha nafatra nareo tompoko lasy tompoko vavy de traktera afarana ka zay le hoe tolory angady tolory fitana hoentana ihany koa misehatra ao anatin'le asa mpamokarana de reny misy reny de le mba le ahitana pièce le mba ohatra hoe mba ohatran'ny moto zao ohatra hoe betabe zao no moto raisitsika eto amin'ny tay eto Madagasikara de betsaka amin'ny pièce hoe rehefa simba ny tapaka ny câble embrayage de etsy ny vidy pièce de fieno ny pièce de anahoana rehefa bus électrique fa io ka za nge tena linareo mbola miteny ohatra io bus électrique io koa mbola atahorako koa io zala batterie aloha zany sira raha tanteraka mantsy le teny'le ramatoty am'le hoe bus arivo karaha sanatriny zany ny ataoko hoe folo am'ireo fotsiny misy hoe panina zavatra rehetra moa zany zavatra namboarin'olombelona tsy maintsy mandalo fahasimbana de eritrereto hoe ohatry ny ahoana indray zany fa de eo indray aloha reo ny raisina ny ao anatin'izay ary eo moa zany ohatran'le aloha tsisy maniry ratsy nyty fiarany ty fa le nataonareo ihany aloha zany taverina zany nge ary miresaka an'le bus arivo zay raha tsy ahivitsika ny tantara de andro faraparan'ny taona zay izy ngano zay tsy diso no ny teny an'izay izy hoe anafatra bis ho tonga amilohan'ny faran'ny taona ho tonga alohan'ny faran'ny taona tadidika aloha izy rehefa misotro rano kely rehefa anterana koa mantsy efa metakry any fahazamena tsiny de ho tonga alohan'ny faran'ny taona le bus tonga amin'ny faran'ny taona tsisy aloha zany fa mbola nanao 19 8 5 sy ny tara tonga ny taona vaovao tratra ny mpanao gazety nantanin'ny mpanao gazety de ahoaka aloha tsy azonareo le resaka le bus ny fanjakana ny teny an'izay fa tokony mpandraraha no manafatra an'izay de manamora ny fanjakana fa reo mpandraraha ohatra ny tsy taitra tamin'le izy indray fa mieritreritra hoe ny fanjakana no anao an'izao zao fa manamora ny fanjakana fa ny mpandraraha no manafatra an'ireny mba hoentina anatsarana ny tontolon'ny fitaterana eto Madagasikara ozy teniny de androany nafara ny fanjakana indray le izy de eo zany de oza kalova iza zany le tsy nahazo resaka so de iza le mila miverina mianatra ozy le général zay mantsy tadidiko tapaka de ao anatin'izay iza zany le tsy nahazo resaka tao anatin'izay hafa le taria de androany nefa le fanjakana tona nafatra ihany sa hipandraraha izy io
sao de nareo kosa ramarojaona tsoro marina sa nareo ry feno asina nanao an'io sao de nareo sao de mampandra raha malagasy ana navatra an'io ary le izy koa zany zao mbola andrasana ny amin'ny nisy antso tolobidy raisa-pirenena ave tony nanafarana ny tomobisy électrique tony amin'ny mividy bus arivo ny fanjakana malagasy ka misokatra aminareo mpamokatra fiara maneran-tany ka ao anatin'izay ianareo fiara mpamokatra fiara alefasy ny tolotra anareo zay hitanay mety aminay de ino safidianay izay mora sy mateza ary mafy misy pièce de rechange be da be zay no ataonay fa ty ohatrany tonga de nitarivotra nareo de nahita atao de jery angamy bus arivo amin'io de ahoana ny style ohatra zany raha rena tisoera dizy de avoay ilay taratasy amin'ny anara mangarara karatra amin'ny feoka mihitsy fenao karaha ny resaka an'iny atsika hoe saika tafatsipalotra tany naty tafiditra tao anatin'ny bus électrique tao anatin'ny resaka nahatonga an'ireny raha ny voalazan'ny rahamatoa mpitondra teny filoham-pirenena anteny hoe nisy mifampiresahana tamin'ny filoha hoe hiakatra sarandalana de eo moa de nanao kilalao teny teo indray nambabona ny fon'ny malagasy hoe ka zay mihitsy mantsy hoe sao de tsy fantan'le izy hoe tena nanafatra an'izay bus zay tokoa ve izy sa hoe ahoana ary efa tonga ve reo ohatra nefa nitaingina ary izy aloha nefa nitaingina le tery amin'ny laky arivo iny fa iny koa nandrosy de miverina de ny sasany tany tsy nisy naka fa de nandeha zany zao zany mitondratondra ny délégation ny sadek eny asa hoe io ihany koa ve no mitondra ny zala sa hoe ahoana sa le natolotry ny misy an'le fiara luxe be le luxe be iny ka zay mantsy nipetraka le izy hoe tam'izany eny e de nylalaoviny filoham-pirenena ny sainy vahoaka malagasy hoe tsy takatry ny vahoaka malagasy ilay sarandalana raha io no mbola ampiakarina de nampidiriny reto bus électrique reto amin'izao fotoana izao ny anankiray tamin'ny tapabolana angamby iny no hitako ny odiody teny mamasina teny a ny anankiray hoy izy ihany ne zany miantso fifananao an'ny tenany katria napetra ny téléferia de napetra le vahoaka malagasy eo anatin'izay mihitsy hoe za zany ty bus ty zany zao mba eritreretina raha faefa mividy malagasy am'izao marina mafy sy tokony 300 ny frais raha hoe ny karama tsy nampiakarinareo ny asa tsisy ny efa miasa tsy omenareo herinaratra tokony 300 any ny frais miala eny amorona kona de tongeny vato satria le téléphérique mantsy mbola 4 miady varotra zao no frais an'io ho an'ny mponiny tosy sy ny manodidina nefa tsy misitraka an'izay ihany koa atsy ny andro feno rivo misy ale lakan'io andrzay poniny tosy zay rapida maikamaika de manivaka avy aty fa ny zany moa zany ny antony iresahana an'izany de zany le fomba fitantarana an'ilay firenena ohatra zany ny fomba fitondrany ny fandarana de ahoana ny fandehany azy eto zany raha-pirenena rehetra zany fa efa natsidikitsika teo ilay tany atsimo andrefana ny ry eliarabe vahiny sy ny namany zany filohan'ny otrikafo ny ao anatin'izay ny amin'ny hoe miandrotsika mitian'io ty inona no dido avoaka ny fitsarana apiditr'olona aponja ve vokatry ny hoe tsy manaiky ny fitrandrahana apiditr'olona aponja ve vokatry ny hoe naneo hevitra zay satria le izy mantsy le problema anjare ty mantsy ary afiatseny zareo ary io atraizatraiza atrany sakaty rehetra ny de rehefa mitady hidovidovitra zay le tetikasa de tetikasa ny filoham-pirenena tetikasa ny andrika joelona de ao anatin'izay de mety apiditra ponja olona ve zany nga io raha tetikasa ny andrika joelona de tsy azo toerina ao anatin'izay fa manana zo nefa nisy fotoana nisy fiarahamonim-pirenena na vahiny teto amintsika teto ny amin'ny hoe mananjo ny olona anohatra tetikasa mananjo ny olona aneo hevitra ary na olona ray sy roa ary no manohatra ny resaka tetikasa eo de tsy maninona zany fa zoany zay manohatra sy manapaka maneho hevitra amina tsy fankasitrahana tetikasa zay de miandry zany tsika amitian'ity hoe ho atao sazo miantona ve sazo miantona zay fatatsika moa zany fa hoe teneny alabetsaka eo raha pitso raha afaka pitso fa de efa io amboniny lohan'ny sekely io le izy efa misy anankiray aloha mantsy le tratrany sazo miantona le tsy mahazo makany landrano vao makany de mihinana ka ina fa tsy mahazo manitsy aty antsony iny raha vao manitsaka iny de efa mbola miantona eo amboniny sy ny lohany eo ny sazo miandry azy ny amin'ny ao ianao vao mandalondalova ty aminay aty
de ao ianao miantona ty ianao tavela ty ianao de ho atao sahalala amin'izany ve reto olona tsy mankasitraka ny tetikasa reto hoe atao tataovana eo zany lay saziny amin'ny mitenitenena nge ianao raha piditra rafaka piditra tsy manaiky an'io fitrandrahana io zay satria manitsakitsaka zon'olombelona io mamotika ny sehampiarinimponiny io ny ranitra misy ny anana ny radioactivité mitenitenena nge ianao an'izany re larabe vahiny fa sazo miatra amin'izay ianao satria efa netitsika tetikoa fa nasaina nanao ina moa zany fitaratasy nanao fifanarahana zany reo atao hoe tsy mahazo tsy tentsony zay momba ny ty tetikasy ty zany tapombavy zay le izy tapombava direct mihitsy hoe tsy mahazo mitentsony zay tsy tentsony zay momba ny tetika ty fitrandrahana ataony base toliary ty fa zay ataonareo zany hoe ao anatin'izay zany miendrika misy zany miendrika raha matahora mahazo an'ny olona eto amin'ny tetany sy ny fireneny ty ary rehefa tapitapenanareo vava dao loatra zany miandro occasion fotsiny vahoaka io de are amin'ny tsiapozinareo arinareo mieritreritra hoe amin'ny trofeana mpanakanto ny tratran'ny orakoraka tampoka ny solotena mbahoaka solotena mpanjakana ao anatin'izay mbola reny endrika anankiray hoe zay tsy miteny io fa zay tsy hoe tsy mahatadidy fa miandro okazy zay ozy ny fitenin'ny tanora zay miandro occasion ka rehefa ohatran'izay io hoe rehefa le fiezipezinareo le faneokevitra vao mahita occasion zay de petafana io ary ary amin'ny tsiapozina ary mihitsy izy tena tsisy nieritreritra mihitsy moa zany tamin'ny alahady hoe isy azo an'izany orakoraka zany nge le solotenan'ny ministra solotenan'ny fitondram-panjakana orakorahan'ny olona manalina tao anatin'izay de ohatran'ireny ny olona rehefa hoe fehezanareo anatin'le izy de rehefa mahita occasion izy de arefitra ny zavatra zay le hoe tao anatin'ireny raharaha reny moa no hoe lazaina fa ny mpanohatra indray ny tao ambadika nisy voakarama tao azafady volany ala-paosy tamin'ny vahoaka malagasy reny na ny sarandalana na ny saram-pidirana jeren'ireny fampisehoany reny ary zareo tsy ny olona mpijery tany tsisy nieritreritra mihitsy ary tsisy nafantatra zany hoe andeha hoe hotolokana trophée hoy ny anina fa andeha ho any tsisy nafantatra an'izany fa hijeriny nofankafizany an'ilay mpanakanto na le an-tany mba natsiaro ny fahatany rany izy tao anatin' zay na le an-tany de mba alaivo saretsaina hoe palais de sport ny Mahamasina feno vahoaka pakafian'iny mpanakanto iny fotsiny aloha ny tao fa ivelany zany raha misy mpanakanto ataoko fotsiny hoe valomben'ny folo tahaka ny mpanakanto iny de olona firy miorakoraka anareo tao eo zany de tokony efa mandray lesina ny fitondram-panjakana hoe tsika zany eny efa tsisy vidintsony amin'ny vahoaka malagasy no ny zavatra tsy mety nataotsika tokony efa mandiny tena amin'izay any isika zao nikanja zao zany tsy homologué mandraky ty ny androany lay ohatranao anao mivoaka dalao ohatranao mivoaka dalao amin'ny saninao zao ry marjona ohatran'ny sahirakirana any rosalaytsika tamin'ny Tanzania mivoaka fofontsika nanao ato sala de resin'ndre mandeha de mbola tsy mbola lalao rotsy fa io mbola de nikanina sy ny anina sy ny zala mondialina mbola tsisy eritry mbola any andafy any any zany zala milalao mbola tsy mijery bola tsy mamasina zany zay fangaty raha nafarana le hoe anina ny kafy zay nge le zavatra nisy hoe efa tonga eto mihitsy a manampahaizana momba ny pelouse professeur momba ny pelouse nafarana hoe tena hijery any hoe le pelouse mantsy ny olana teo lay ihany le bozabozaka teo ny olana hoe io ny tsy nahazotsika le homologation de nafarana manokana mahitsy zay le mampatsiaro an'le madama ny antso teo nafarana tany mihitsy lay amin'ny kafy izy iny sa fifa nafarana de hoe efa nijery teo zany de efa pasoka ny bozaka de efa hoe tsika zany eritreritry gigenina moa zany fa mipandobary efa tongako inona indray zany de efa tsisy ahiatrony ka zay keny mampime amin'ity fanjakany ity zany a miseho azo manana fahaizana de tsy manaiky hifanakalo efa inona ny olana tsy nofampiresana tamin'ireo atao fotsiny hoe Afrique du Sud ny tany Tanzanie tany Zanzibar mba miresaka namaka Comore koa raha miresaka hoe inona ry zalahy mba tena secret anareo na zaonareo zao ny tena secret an'io ny zavatra le natao teto amintsika zao ny tena secret an'io rehefa nisy ny teto ny fahatongavan'ny kafy tamin'ny fotoan'androny
zay tamin'ny androny jonary mampianina hery martial faraparany dia sakanany reto satria izy efa fatany fa izy no tonga eo sakanany tamin'izany fotoana izany za ananina mihitsy io satria ikanjo io manko tamin'izany efa saika atao dia noho indray natao io kianjo io dia efa napetraka zany amin'ny norme international ina moa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena hoe rehefa manaraka le fenitra iraisam-pirenena io jireo tsara ny fenitra iraisam-pirenena fa manompoka eny amin'ny gradin hatrany amin'ny tribune dia mitohaka eny amin'ny terrain le escalier le fipetrahana iny dia efa nitenenina amin'izay reo dia tsika tsy hanao an'izany fa tsika le farazam-be efa teo nakatoavina foana satria iny foana mamaka le manodidina teo dia rehefa natsona amin'izay sehatra iraisam-pirenena ny voaloha mijery an'io dia ny avao amin'ny mipetraka ao Maroc ry zareo natsona ny avao an-kafa hijery an'io dia tsy homologue ty fa zao dia natory teo dia iny nampiana le tohatra iny jereo tsara le tohatra mbola tsy ampy tohatra io satria io zany mbola tsy homologue izy le homologation le izy dia nampiana sokafana indray le vavahady jereo tsara fa nampiana indray le vavahady be dehibe eo satria tsy ampy fivoahany io dia mbola tsy mety io fa le tena hoe mitohaka na nareo manao be dehibe tohatra eo amin'ilay izy dia itsika fitondram-panjakana eto Madagasikara be ampy-polo oatra hoe manaratsy endrika an'le izy tsy le endrika any jerena fa le ain'le olona dia tao anatin'le izy rehefa natsona indray nkafo le miverina teo dia mbola tsy homologue alohan'ny atongavan'ny FIFA zany tsy maintsy nikafy aloha ny aty satria afrikanina tsika nikafy no mitsirika azy io tsy nahazo fakatoavana io tsy akatra le ambaratonga mihitsy ny zany mazava ho azy dia tapona ny domy tapony eo zany ny domy zao indray zao ry zareo jereo ambadiky ny mialatsiny an'ny rahalahy korosy ao zao le bozaka ny ambolina eo akaikiny eo le bozaka le le atao eo amin'le kianja io le kianja io nefa izay mihitsy io bozaka io koa efa tsy mety fa efa misy bozaka le iraisam-pirenena io koa nke nahatramin'ny bozaka raha misy iraisam-pirenena fa tsy zao ihany dia miezaka indray zao izy raha jerentsika ao fa manodidina nge zareo za nge so tamimaly tsy azo idira anao fa ny antony tsy azo idirana ao daholo le bus le maintimainty misy orange le bus le maintimainty be reny le misy orange le vao nafaratsika ao daholo dia tsy azo idira